ava-malala ny sorana feno de feno indray Andriamanitra nanome antsika tombonandro tombontona mbola ahafahantsika mandeha ny tenin'Andriamanitra tafaraka eto indray isika ankehitriny. Sorantsika manokan'Andriamanitra noho ny amin'izany rehetra izany satria nanome antsika tombontona sy tombo-pahavelomana izy. Rariny raha hisaotra an'Andriamanitra isika ko manasanao andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masina tsara ao misaotra anao zahay fa mbola afaka miantsona ranao ankehitriny. Meno anay tompo, manatre izao fotoana izao mitahi anay ianao, mitenena aminay araka ny sitraponao na ran'i Jesosy. Amen. Rehefa malala ao anatin'ilay lohahevitra lehibe ihany isika ankehitriny manao hoe ho avy indray Jesosy fanantenantsika. Betsaka ny fahatso-panantenana andalovantsika eo amin'ny fiainana. Fa Kristy dia tsy mba mamitaka atsika. Kristy tsy mandao atsika. Ary rehefa niteny izy dia nilazai ny tanterahana izany. Ny fiavian'i Kristy eny amin'irao ny lanitra ny fanantenana faratampony izay andrandray nyity planeta tany ity, andrasa ny zanak'olombelona. Andrasako andrasanao. Ko noho izany dia manasanao mba hanaraka hatramin'ny farany. Izao fampianarana izao mba hahafantarantsika fa manatanjona sy planina amonjenanao Kristy. Raha mijery isika ny tenin'Andriamanitra mametraka fa ho avy indray Kristy, hamarana ny tantarany tany dia amy fiainana vaovao ho aso anao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe aiza ny toerana ametrahan'Andriamanitra antsika rehefa ho avy izy. Toerana roa samy hafa no misy voavitra amin'ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra azy, fa ny very kosa dia efa noresahantsika tamin'ny lesona teo aloha fa eto amin'ity tany ity izay ho ravana sy ho levonin'Andriamanitra tanteraka. Izao nefa no voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:7. Isaia 5:7 fakitsika amin'anan'i Jesosy. Fa indro izao ahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha namby ao an-tsaina akory azy. Fa fan'Andriamanitra tanteraka ny nofo ratsy teto amin'ity fahoriana tamin'ity tany misy antsika ity. Fa ho soloan'Andriamanitra vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao, tsy tsaroana intsony ny nasa. Tsy afaka misy avisantsony tsika hoe dia fahoriana ane ny ainana teto amin'ity tany ity, tsy misy tsony zany. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo vaovao no manin'Andriamanitra ao antsika. Izany no planina ho manin'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana tsirairay avy, ho an'ny isam-batan'olona izay manaiky andray an'i Kristy tompo sy mpamonjy ny tenany. Ary programan'Andriamanitra ny anomanana toerana vaovao ho atsika izay ho avotany. Izany toerana izay ho manin'Andriamanitra atsika izany dia andehany ho jerentsika ohatry ny ahoana izany toerana izay ho manin'Andriamanitra ho antsika izay ho vonjen'Andriamanitra, ho anao izay maniry ho vonjena. Andeha ho jerentsika kely ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 2:20. Ny andininy fahaefatra. Apokalipsy 2:20. Fakina amin'anan'i Jesosy. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra masony, tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy hisy tsony ny alahelo. Ao amin'ilay Jerosalema vaovao, ao amin'ilay tanàna vaovao ametrahan'Andriamanitra ny voavonjy, dia miaina ampahasambarana izy ireo. Izany ny toerana ho manin'Andriamanitra ho anao. Eto amin'ity tany ity sika dia tany feno fahoriana sy fijaliana, kanefa ny faharatsiana dia efa nilevonin'Andriamanitra. Fa ny toerana ho an'ny voavitra kosa dia toerana tonga lafatra, fafana ny ranomaso rehetra mety mitomany ianao androany, mitanondrika ianao ankehitriny satria lasa ny zanaka menaky ny aina. Mety misy ny geja mahazo anao eo amin'ny fiarahamonina, manenjika anao ny raita-po fianakaviana, mety mandao anao ny vadinao. Fa Kristy kosa dia hanova toerana vaovao, tsy hisy alahelo, tsy hisy fanaitainana, tsy hisy ranomaso, tsy hisy tsony fahafatesana. Fa isaran-tsaina ane hoe
miaina ao anatiny zany hoe tsisy fahafatesana, tsisy hôpitaly, tsisy fonja, tsisy mpitandro filaminana, fa ao anatiny firindrana tanteraka. Izany no toerana ametrahan'Andriamanitra ireo vovonjy. Andeha ho jerentsika ny voalaza ny Hebreo. Avatsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 1:10. Hebreo 1:10. Izay misy andalateny mahafinaritra nitaona atsika mba hifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 1:10, ny 9:10 vakina amin'an Jesosy. Ny 9:10. Fa am'izany ny tsara lavitra noho iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy melatra ny atao hoe Andriamaniny, satria efa namboatra tanàna ho azy izy. Andriamanitra zany dia nanomana tanàna ho an'ireo rehetra izay nanaiky hifidy an Jesosy. Ka raha sanatria very ny tanànanao, potika ny tanànanao, rava ny tanànanao, sandohan'ny olona ny tanànanao teto amin'ity tany ity, dia hozy izy Andriamanitra hoe ny tsara lavitra no iriny. Tsara lavitra no efa namboarin'Andriamanitra ho anao, ho an'ny fianakaviana. Mety manofa trano ianao ankehitriny, tsy manana trano, ailahilan'ny olona vetsaveloa, tsy manana ialofana, mety tsy manana hipetrahana kory azy, fa Kristy dia efa nilaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra Jaona 2:20 sy ny manaraka, andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary ho avindray dia andray anareo any amiko. Ary io lay toerana izay amboarin'Andriamanitra, tsara lavitra. Efa manahita zavatra tsara avy ianao, fa tsara lavitra no ny vitan'olombelona no nataon'Andriamanitra. Zavatra tsy natao tanana no nomanin'Andriamanitra ho anao, izay maniry hiaraka aminy, izay mifikitra aminy, dia tsy arian'Andriamanitra. Apokalipsy 1:7-12. Apokalipsy 1:7-12 do ny tenin'Andriamanitra. Ary soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny tempolin'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Jerosalema vaovao no anaran'ilay fonenana vaovao izay namboarin'Andriamanitra ho atsika, ho an'izay voavitra. Jerosalema vaovao. Ary ny tempolin'Andriamanitra dia apetrany ao. Tsy hoe andeha hanamboatra fiangonana indray isika, hitady vola vetsaveroa, hitady sponsorina, anangana fiangonana, tsy ery havana. Andriamanitra dia efa namboatra tanàna, ary ny tempolin'Andriamanitra dia ao aminy. Izany ny zavatra amboarin'Andriamanitra ho atsika. Ary Jerosalema vaovao no anaran'izany tanàna izany. Ahoana no fanambaran'ny apôstôly Paoly ny mombamomba ity Jerosalema vaovao ity? Ohatrotry ny ahoana ny endriny? Korintianina 2:2-7, asaiko manokana ianao amadika ny baibolinao anaraka izany ao amin'ny Korintianina 2, Korintianina 2, Korintianina 1 azafady, 2:2-7. Korintianina 1, 2:2-7. Zao no ambaran'ny baiboly raha miresaka ny amin'izany tanàna izay ametrahan'Andriamanitra ny voavitra izany. Fakitsika aminaran'i Jesosy, izay tsy mbola hita maso ary tsy mbola reny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Tsy mbola hitany maso, tsy mbola reny sofina no efa namboarin'Andriamanitra. Tsisy olombelona afaka hiteny hoe efa hitanay le izy, fa Andriamanitra no nahita azy. Ka rehefa ho avy eny amin'irao ny lanitra Kristy hitondra ny voavonjy rehetra dia apiditra azy ao amin'izany Jerosalema vaovao izany, amin'izay fotoana izay ny masontsika dia hiratra hoe tsy mbola misy zavatra tahaka an'izao, ny tsara indrindra no irian'Andriamanitra ho atsika. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20,
ny andininy 4 sy ny manaraka dia miresadresaka ny mombamomba n'io tanàna io, ny abeny, ny refiny, ny alavany. Voalazany tenin'Andriamanitra fa 2,3 stady io ny manodidina ny tanàna. Ny tanàna nefa dia lazainy fa misy lafiny 4 mitovy ny sakany sy ny lavany. Ny stady io anefa dia manodididina eo amin'ny 80 metatra eo. Izany hoe ny lafiny ray amin'ilay tanàna, zany hoe ny sakany zany, dia manodidina any amin'ny 80 kilometatra. Ngeza zany mitovy ny sakany sy ny lavany. Raha i Madagasikara zao no resahantsika dia 900 kilometatra ny sakany. Nefa ity tanàna vaovao izay homanin'Andriamanitra ity dia 2,000 kilometatra mahery, 80 sy 2,000 kilometatra. Ngeza dia ngeza izany, tsy takatra ny saina. Ny alavany dia mitovy amin'izany ihany koa. Ary tsisy atahorana hoe sao dia sanatria misy tsy tafiditra ao ny voavontsy. Andriamanitra tsy diso planina. Ka hoe sao dia misy tsy omby fa be matambatambatra zany. Efa voapetrapetraka izy io. Ary rehefa vita izany tanàna izany dia ho avy Kristy. Ary zay ny antony hiaviany eny amin'ireo lanitra. Satria efa vita le izy dia efa voasoratra ao anatin'izany ny voavitra rehetra. Ny sambatan'olona dia efa manana toerana, apartement manokana ao amin'izany Jerosalema vaovao zany, izay ny manin'Andriamanitra. Tsy misy tsony zany eny hoe tsy manan-katrano hipetrahana, na hoe eny tokotany no mipetraka na hanofa-trano, tsisy tsony. Fa samy manana izay ny manin'Andriamanitra ho azy ny voavitra rehetra. Tsy mahafinaritra ve zany rehefa malala? Tsy fanirianao ve mba hitoetra amin'izany toerana mahafinaritra, tsara dia tsara, tonga lafatra no manin'Andriamanitra. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza miary arena anareo eto aty-tany, izay lanin'ny kalalao sy ny mpangalatra ny mpandroba, fa miary arena any an-danitra izay tsisy mpangalatra. Ny fiariana ny arena any an-danitra dia tsy misy afa-tsy ny fifikirana amin' Jesosy, fanarahana ny toromarika omeny Kristy. Apokalipsy 2:20 indiny voalohany hatramin'ny 4 dia misy toromarika anankiray ao mahafinaritra miresadresaka ny amin'ity Jerosalema vaovao ity. Manasanao mba anokatra ny tenin'Andriamanitra ary andinika izany rehefa misy fotoana kely ianao dia dinio ny tenin'Andriamanitra. Fa resahany eo ny amin'ny atao hoe lanitra vaovao sy tany vaovao, ny mombamomba ny Jerosalema vaovao io. Izao ny vaky ny teny amin'anan'i Jesosy. Apokalipsy 1:20, 2:20, io zany miresaka azy. Fa eo amin'ny 2:20 no vaky itsika zao. Ny andininy voalohany sy ny manaraka. Ary naseho ny ony ny ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, teo afovoan'ny lalambe. Teny andaniny roa dia nisy ony azonaina mamoa 12 samihafa isam-bolana. Ny ravin'ny azonaina dia fanasitranana ny firenena maro. Tsy misy ozona intsony, ary ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no eo aminy. Ary ny mpanompony dia nanompo azy, ka nahita ny tavany sy ny anarany eo amin'ny andriny. Izany ny zavatra misy amin'ny dikateny izay etam-pelantanako. Fa ny dikateny mahazatra izay fampiasantsika ny dikateny protestant dia hozy izy hoe ary izy nalehoany ony ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka tao amin'ny seza fiandrianan'ny zanak'ondry, teo afovoan'ny lalambeny, ary teo andaniny roa amin'ny ony nisy azonaina mamoa 12 samihafa, sady mamoa isam-bolana, ary fanasana firenena maro. Ary tsy misy ozona intsony, seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ny eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy. Izany ny zavatra misy ao amin'ilay Jerosalema vaovao, tsisy ozona intsony. Miaraka amin'Andriamanitra, seza fiandrian'Andriamanitra no eo anoloantsika. Moa tsy mahafinaritra ve ry hava-malala izany zavatra ho manin'Andriamanitra izany,
Zany aneny mahatonga hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ana fiaina manak'izay. Ny finoana an' Jesosy, ny fanarahana ny ten'Andriamanitra dia tonga antsika andovan'izany paradisa izany. Isaia 40, ny 17, ny 19 dia milaza fa ny leopara dia miaraka andrasana amin'ny zanak'ondry, dia tsy mandratra ny biby fa miaraka amin'ny ankizy kely any amin'ilay Jerosalema vaovao. Fiainana milamina, fiainana mirindra no manin'Andriamanitra. Ary tena misy asa miandry antsika ihany koa amin'izany fotoana izany. Mandritry ny arivo-taona dia miaina ao amin'ny latin'ilay Jerosalema vaovao isika. Tapitra ny arivo-taona dia vahan'Andriamanitra Satana, araka ny resakitsika tamin'ny andro teo aloha, dia ho levonin'Andriamanitra ny ratsy rehetra, dia diovin'Andriamanitra miafo ty tany ty. Dia ho ampidinin'Andriamanitra eto ilay Jerosalema vaovao, ka ilay Jerosalema vaovao zany ny lasa renivohitra ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Dia io Jerosalema vaovao io dia misy vavahady 12, vita avy amin'ny perla sarobidy, jaspi, safira, topaz sy ny krisolita, berilla, maro samihafa. Lalambe volamena, misy hazo mamoa isam-bolana atao hoe hazonaina. Izany ny zavatra omanin'Andriamanitra. Ny ravo ny fanasitranana ny firenena rehetra dia mety ozy nareo hoe fangamo mbola misy marary indray ihany no hositranana amin'ny raviny, tsy ariavana, tsisy aretina, tsisy fahoriana fa nahitainana, fa lasa ny taloha. Fa ny ravin'ilay hazonaina, satria jereo ny zavatra mitranga, rehefa nanota ny zanak'olombelona dia tonga ny faharatsiana. Dia lasa samy araka ny karazany avy tsika olombelona, ao ny mainty hoditra, ao ny fotsy hoditra, ao ny lava, ao ny fohy, ao ny sasany tapatanana, sasany maso, voy eo amin'ny maso, tsy mahita tsara, ny fiteny efa mesimba, misy lasa manan-kilema ny olombelona. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mahatsara anareo raha ny tahanareo no manafotoana anareo tsy ho any an-danja dia tapao zany, fa mahatsara anareo no makany an-danja nefa voavonjy. Tsy misy tanana toy izay manatahana roa fa very. Fa rehefa any amin'ilay Jerosalema vaovao dia mihinana ny ravin'ilay hazonaina, dia amin'izay fotoana izay dia hiverina amin'ny laoniny ireo simba ny fahotana rehetra. Dia izao ny zavatra atao, tapitra ny arivo-taona dia hivoaka ao amin'ny Jerosalema vaovao ny olona any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao no honenan'izy ireo zany. Dia hoy ny Isaia 5:20 sy ny manaraka, Isaia 5:20 sy manaraka. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tamboloboka ny olona ka hinana ny vokatra ao aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa, ary ireo voafidika dia hanara-po amin'ny tanany. Izany no marin'Andriamanitra ao antsika. Miaina amin'ny filaminana sy firindrahana izy. Tsy hisasatra foana izy na hitera-jaza ho tratran'ny losy. Fa taranaka izay voafidin'i Jehova ireo, ary ny taranany dia ho eo aminy. Ary ny mahafinaritra amin'izany fotoana izany dia osy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:11. Matio 7:11. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana, ny avy any andrefana no tonga hipetraka miara-mihinana amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba ao amin'ny fanjakany lanitra. Eonao zany voavitra rehetra. Fa fifalianao ve mba eritreritrao hoe miaraka ray latapatra amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba ao amin'ny fanjakany lanitra. Izany fiainana tonga lafatra, feonambe ny voavitra nanomboka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny fotoana even'i Kristy tena amin'irao lanitra, izay voavonjy rehetra eo amin'ilay Jerosalema vaovao. Tian'Andriamanitra ho vonjeny ianao. Tian'Andriamanitra ho ao amin'ilay Jerosalema vaovao ianao. Ao amin'ilay tany vaovao, lanitra vaovao izay resahan'ny tenin'Andriamanitra. Aoka hanokana ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Androany dia lazaina aminao izany fahamarinana izany, satria miaina fahasarotana, miaina fijaliana isika ao anatin'ny olana isika ankehitriny, aza matahotra. Fa efa nalamin'Andriamanitra ny hoavinao.
manana planina ho anao Andriamanitra, manana vahaolana hamahana ny fiainantsika Andriamanitra, ka atolory ny tenanao ho an'Andriamanitra. Tsisy zavatra azon'Andriamanitra atao anao raha tsy manaiky anatona an' Jesosy ianao. Koa ankehitriny tonga ny fotoana tsara indrindra dia ny anoloranao ny tenanao ho an'Andriamanitra. Atolory ho an'Andriamanitra ny tenanao, fa fotoana izao azontsika mitondra ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zahay, satria mbola afaka nandre izany teny zany, hanome fiainana vaovao ianao ho anay. Tompo, ampianaro izahay hifikitra aminao, ary ny vahaolana tsara indrindra dia manatona anao ho araiso izahay. Tehirizo ao aminao zahay, momba anay. Misaotra Tompo malala. Amen. Dia malala, manasantsika mbola ho tonga indray anaraka ny fandarana manaraka aoriana zao, aloha hevitra lehibe ho arahantsika dia ny hoe izy ary no hiditra ao amin'ny fiainana manakizay. Hitahanao aneny Tompo. Amen.